Araka ny fotoanan'ny fanomezana topolasy topokovavy tafaraka indray tsika amin'ity takariva ity manatitra ny arahaba ary dia manasanao mpanajana indray tsy saraka aminay ao anatin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao zao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina isika misy ny fanetanana ireo mpifidy ho avy amin'izany fotoam-pifidianana izany ny fampahafantarana azy ihany koa ny adidy sy ny andraikitra mifanandrify amin'izany ny toyan'ny fitokonana izay tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarano fanana tany nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia ho tanterana amintsika ny andinindininy amin'ity androandroany ity nanatanteraka be midina ny mpitandriny filaminana tamin'ny alina ary dia nisy ny vokatra azo tamin'izany ny fampahafantarana ny lisy mpifidianana mialoha ny fifidianana ho an'ireo mponina eto andrenivohitra no notanterahany vao meramaleo tena misahana ny fifidianana na ny senity ny tanterahana zany tamin'ity androandroany ity nandritry ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety moa no nahafahan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny senity na melabelatra ny makasika izay izao no natao dia entina indrindra ampahafantarana mialoha ny mpifidy amin'ny fisian'ny anarana na tsy ao anatin'izany lisy mpifidianana izany. Naka fepetra manokana ny vaomera maleo tena misahana amin'ny fifidianana ny fahafahan'ny vahoaka mifidy eny Birao Fandatsambato tsirairay avy. Anokandroany tolakandro izany dia anaparitaka ny lisy mpifidianana eny amin'ny fokotany eto Antananarivo ny vaomera misahana amin'ny fifidianana mba ahafahandreo mpifidy manamarika raha toka ao anaty lisitra ny anarany na tsy. Manazava ny filohan'ny senita Andriamatora Lay Arliva Andrinamamy. Tsy azo iverina hoe tsy mahalala ny anarany eo amin'ny lisitra ny olona eo amin'ny fokotany satria efa nisy le révision annuelle tamin'ny 2014 farafarasina zay mbola natao koa raha ny révision systématique tamin'ny 2012 mipetraka ao amin'ny sererose ao amin'ny fokotany eo tsisy lalàna mandrara ny ijerevan'ny mpifidy iny liste révisé 2014 zay afaka makany amin'ny serereux makany amin'ny fokotany makany électoral ny olo-pirenena ny fidy makataka ny ijereny zay ao nge zany fa iny ndray zany mazava loatra amin'ny maha révision iny liste électorale 2014 re arrêté 2014 iny iny ange ny réviseny iny ange no avaoziny hoe misy apina misy anasorana. Eo amin'ny resaka fanetanana sy fampianarana mpifidy eo amin'ity fifidianana ity dia efa misy ny fiara-miasan'ny senita amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Ny avantage ny tombotsoa hoe mety ho tombotsoa zay ny liste troisième liste any amin'ny fokotany io izy eo lefa mialoha zay dia ao konge le emplacement les bureaux de vote numéro bureau de vote sy ny toerana misy le bureau de vote dia so misy olo manadino za ty moa tazy ny fidy tamin'ny 2013 mety misy manadino avao tsy fantatra andrina temitsika ao ngedabe le zavatra bedabe na samandrarasa namana dia io zany fomba azona mitadidy an'izay koa hoe misaotra eo le izy ohatra amin'le liste troisième liste io hoe le bureau de vote misy an'le olona zany numéro bureau de vote ny toerana le toerana misy an'le bureau de vote mandrak'izay efa zay moa nanasa andreo nity izy fikambanana maro isan-karazany zay anao ny observation ny élection misy ny nationaux misy ny internationaux mbola aperintsika zao mamey ny agrément am'ireny fakataovana zany ao an'ireny observateur nationaux sy internationaux be da be izy avanamaly eo rehefa nenay le agrément fa mbola tsy mbola voafagana tsy mbola manao zao ohatra am'izao mbola mangataka misy koa ny internationaux avy eto amitsika zany ohatra alaiko anao zany zao hoe misy ambassadeur maromaro ambassade maromaro misy ireo fikamanana mikasika ny zon'olombelona momban'ny fandaminana élection ohatra amin'ny Côte d'Ivoire zany ohatra ho avy eo zay anao ny observation ny eo amin'ny fitsikerana maro samihafa tatoato amin'ny fomba fanaovana fampelezan-kevitra dia manazava ny avy amin'ny senita fa misy ny didim-panjakana navoaka ministeran'ny antany mamaritra ireo karazana tompona ndraiky mpanjakana afaka manatanteraka fifidianana misy ihany koa ny fahafahana mitory eny amin'ny senita manoloana ny fahitana ny zavatra tsy ara-dalàna momba fifidianana izay araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny fifidianana.